Jehova dia mpiady mahery. Jehova dia mpiady mahery. Manasanao hiaraka andinika izany lohahevitra izany hatramin'ny farany. Ambefaliana mandrakariva no iaonako aminao any izay toerana misy anao rehetra any amin'izao fiarantsika mandinika ny ten'Andriamanitra amin'ny alalan'ity fandarana ity izao. Faly miaona aminao indray ka dia atolotra mandrakariva ny firarintsoa ho antsika rehetra. Ny fanahin'i Jehovah ny toetra mandrakariva am-ponao, azona mitahiry ny teny hitondra fahafaherezana hivadika fanandramana ny fiainantsika tsirairay avy. Ka dia ny fiadanana ene ao am-ponao sy ny ankohonanao. Andeha ary hivavaka isika raha hanomboka izao tinidinika izao. Rainay tsara indrindra izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao, ilay Andriamanitra tianay sy ilay Andriamanitra mamindra fo mandrakariva. Miantso anao indray izahay ankehitriny satria andinika ny teninao, koa tomoera ty amponay. Aoka mba ho vita fihavanana aminao izahay, ary irinay koa ny fanena masina mba harotsaka amponay, anazava sy hitaritalana anay amin'ny alalan'ny fandiniana izao. Dia mitahiry ireto mpiara-midinika maro ireto, aoka ho tsapahanay mandrakariva fa eto ianao ankehitriny. Amin'ara Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Josoa 4:140. Inona ary fantatrao? Ny andinina tao tadidina ilay tsy anjery zany. Josoa 4:140. Ary tsy nisy andro tahaka izany, na tao alohany, na tatao aoriny izay nienoiny Jehova ny feon'olona, fa Jehova niady ho an'ny Israely. Jehova niady ho an'ny Israely. Androany dia hijeritsika ilay lohateny hoe Jehova dia mpiady mahery. Fantatsika tsara ary mpiara-midinika namana isany. Fa nandritra ny fotoana nijanonana ny zanak'Israely tany Egypta, dia nanadino ilay Andriamanitra marina izay nivavahan'ny razany ny Israelita. Araka ny aseho amin'ny tantara mahakasika ny dian'izy ireo namakivaky ny tany efitra, dia toa nanjavozavo tamin'izy ireo ny fahalalan'Andriamanitra. Anika nafangarony tamin'ny fanaon'ny mpanompo sampy ny fivavahan'izy ireo. Zany zavatra mampalahelo. Rehefa adino ny olona ilay Andriamanitra marina, dia lasa tafangaro amin'ny fivavahan'ny mpanompo sampy ny fivavahana amin'izay ary zava-doza izany toe-javatra izany. Fantatsika tsara raha tany Egypta ny zanak'Israely dia nitaraina tamin'i Jehova izy ireo noho ny fampahorian'ny Egyptiana. Inona ny toe-javatra nitranga? Manoloana ny fitaraina ny zanany, manahoana ny fihetsika-Andriamanitra, manoloana ny fahoriana mahazo ny zanany. Zao no voalaza amin'ny andininy 7 amin'ny Exodosy 2:2. Exodosy 2:2 ka ny andininy 7. Ary tao anatin'izany andro maro izany dia maty ny mpanjaka ny Egypta, ary ny zanak'Israely nisento noho ny fanompony ka nitaraina. Ary niakatra tamin'Andriamanitra ny fitaraina noho ny fanompony. Ary Andriamanitra nandre ny fitarainany dia niatsara ny fanekeny tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Ary Andriamanitra dia nijery ny zanak'Israely ka nahafantatra azy. Mahafinaritra mieritreritra n'izany toe-javatra izany. Ilay Andriamanitsika, ilay Andriamanitra mitantana antsika, dia mandre ny fitarainany tsirairay avy. Reny ny sentim-poniny tsirairay avy. Ary dia mahatsiaro fa mila fanampiana ity zanany ity. Andriamanitra mijery mandrakariva ny zanany. Tiako nilaza aminao fa miaino ny fitarainanao Andriamanitra. Mahatsiaro fa tokony ho vonjen'Andriamanitra ianao androany, ary Andriamanitra dia mijery mandrakariva ary mahafantatra anao izy. Niditra an-tsehatra sy niaro ny vahoakan'Andriamanitra tamin'ny fotoana maro samihafa. Ao amin'ny Exodosy 2:20 dia nahitantsika ny toe-javatra nitranga fa amin'ny 2:20 ka hatramin'ny 2:20 ny 2:20 voalohany moa dia ahitantsika ireo ady lehibe, adiny fifandona teo amin'ny Mosesy sy Farao. Fa eo amin'ny 2:20 ka ny andininy 2:20 kosa dia toa manambara mivantana ny ten'Andriamanitra fa notsarain'Andriamanitra Farao. Zao voalaza amin'ny andininy 2:20 amin'ny Exodosy 2:20. Fa andeha hamaky ny tany Egypta amin'izany alina izany aho, ka hamonina matoa rehetra amin'ny tany Egypta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompony. Ary ny Andriamanitra ny Egyptianina dia ho tsaraiko avokoa
izaho no Jehova. Ry mpiara-midinika namana, rehefa tena jerena ny toe-javatra mitranga dia ay zany ny tao ambadiky ny fampahoriana nataon'ny Farao, nataon'ny Egyptianina nivoakan'Andriamanitra reny, ny tao ambadiky izy reny kay zany dia Satana, reo Andriamanitra tsy izy zay natonga Andriamanitra io hotsaraiko ny Andriamanitra ny Egyptianina rehetra. Ny tena marina zany dia zao, miady amin'ny ota Andriamanitra. Ary tsy ho leferin'Andriamanitra ny aretan'izany ady zany mandrakizay. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 20, Apokalipsy toko 10, dia milaza mihitsy mamaripahitra ny fomba entin'Andriamanitra andringanana ny faharatsiana rehetra, ny ota ny fahotana Andriamanitra. Ao amin'ny Exodosy toko 10, Exodosy toko 10 ka ny 9 sy ny manaraka dia zao ny voalazany. Jehova dia mpiady mahery. Jehova no anarany. Mpiady mahery Jehova. Tsy le hoe mpiady araka ny eritreretintsika azy, fa mpiady mahery amin'ny fahotana. Io ny tena ady ataon'Andriamanitra. Amin'ny fandringanana tanteraka ny Kananita, izay ahitana an'Andriamanitra miditra ao an-tsehatra atao anatin'ny fifanandriana lehibe, ifanaovan'ny tafika ratsy eo amin'izao tontolo izao. Hatramin'ny fotoana nidiran'ny ota teo amin'ny fiainan'ny olombelona, dia tsy nisy olona afaka ilaza ny tena no sady momba ny atsy no momba ny aro. Na izy andany amin'Andriamanitra, na andany amin'ny ratsy ny olona. Ka ny fandringanan'ireo Kananita tamin'ny andro Josoa dia tompo maso amin'ny fitsarana farany izay ataon'Andriamanitra. Ka le hoe Jehova mpiady mahery zany, dia hiady hamongotra ny faharatsiana sy ny fahotana rehetra. Petraka amin'ny fanontaniana, aiza ary ny toerana misy ahy? Raha ionatrehana izany toe-javatra izany, dia tena misy ny fifanandrinana eo amin'ny tsara sy ny ratsy. Tena misy ilay ady, kanefa ionatrehana izany ady izany, Andriamanitra mahita antsika. Andriamanitra mandre ny fitaraina antsika. Andriamanitra vonona hiditra ao an-tsehatra amin'ny fiarovana sy ny fitantanana ny fiainantsika. Anjaranao ary androany ny misafidy ao anatrehana izany ady izany, hiandany amin'Andriamanitra avy aho sa hiandany kosa amin'ilay ratsy izay tsy maintsy ringana, izay tsy maintsy fongana mandrakizay. Tompony hitantana antsika rehetra ka hanome ny safidy tsara indrindra, ka hisafidy ny andany amin'ilay mpiady mahery isika, dia Jehova izany. Hivavaka isika tompoko. Ray malala any an-danitro, misaotra anao izao ny fitiavanao anay, ny fitantananao anay, ka afaka nandinika izany teninao izany izay nampahafantaranao anay fa ianao tokoa Jehova ilay mpiady mahery. Ianao ilay mahafantatra ny adinay, ilay mahita ny fisiantonay, mandre ny fitarainanay, mahatsiaro fa tokony hovonjena izahay ary mijery mandrakariva ary mahafantatra anay. Andriamanitra, aoka ianao no hianteheranay androany. Dia apetraka ampilatananao ny tontolo andronay, na iza na izay misy anay, dia aoka ianao no eo anilanay. Minarina no nangatana izany bavaka izany. Amen.